Amin'izao ankatoko ny fananganana ny gouvernemanta vaovao zao dia maro ny resaka mandeha tsiroa ary mitombondray ny ankamoaka isan-karazany izay ataon'ireo izay tsy nahazo toerana na ihany koa ireo izay malahelo toerana amin'izao ankehitriny izao. Tany pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ankamoaka izay nataon'ny colonel Patrick no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Toy ny mahazatra ihany ary toy ny fahita matetika ireo karazana ankamoaka maro isan-karazany izay nivoaka tato ato zay indrindra fa ny ankamoaka izay nataon'ny colonel Patrick izay tsy zovina amintsika moa izay fa efa matetika fanao zay resaka ankamoaka izay na tamin'ny fitondrana teo aloha na amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia manao ankamoaka isan-karazany foana ity colonel ity ary rehefa manao an'izay kamoaka zay izy dia mazava ho azy fa resaka fanaratsiana ny fitondrana izay mijoro no tena imbaty matesany ao anatin'izany rehetra izany satria ny tenany dia izay tena miseho fa tsy manao kolikoly ary tena olo marina sady olona tena tia tanindrazana araky ny voalazany ao ankamoakany hatrany ka izay indrindra no mahatonga savorovoro maro amin'izao fotoana izao ao anatin'izao fandrafetana ny gouvernemanta vaovao izay voatsangana amin'izao fotoana izao taoriany nandravana ilay gouvernemanta teo aloha izay notariny herin-tsalama iny. Tsy maintsy noravaina mantsy ny gouvernemanta teo aloha satria araky ny tenin'ny colonel Mikael hatrany rehefa hita fa misy mitarazoka na ihany koa tsy mahomby ireo rehetra izay nandrafitra ny gouvernemanta dia tsy maintsy roso amin'ny fandravana izay ka mety ho anton'izay no nandravana ny gouvernemanta teo aloha satria mety maro tamin'ireo zay notendrena tao anatin'ireny gouvernemanta ireny no tsy nahavita ny asa izay nendraketana taminy na ihany koa tsy nahavita nanatratra izay tanjona izay nokasaina hienjehana tao anatin'ireny fotoam-piasan'izy ireo ireny. Io moa zany toerana politika io tsy misy ho mandrakizay izany fa amin'ny mahatoerana politika azy dia rehefa tsy mahavita ny asa izay nendraketana ianao dia tsy maintsy roso amin'ny fanovana izay hanolorana olon-kafa indray eo amin'ny toerana io izay eritreretina fa tena mahavita azy sy ahavita izay tsy vitanao zay. Ka amin'ny mahatoerana ifandimbiasana azy zay dia tsy misy tokony alahelo rehefa esorina amin'izay asa izay fa tokony hahay ametra-pelana rehefa tsy mahomby na ihany koa tokony hahay famela rehefa tsy nahavita nanatratra izay tanjona izay napetraka taminao izay ianao nandritra izay fotoam-piasanao izay fa raha toa ka te hipetraka amin'ny toeranao io ianao ao anatin'ny fotoana lava dia tokony hiezaka mafy hanao antsaka ny siandavany amin'ireo asa rehetra sy ny andraikitra izay endraketanao izay amin'izay mantsy tsy hosoloana intsony ianao amin'izay fotoana izay satria nahavita ny asanao. Fa ny zavatra mahagaga amin'ny fitondrana ao Madagasikara ao indrindra amin'ny toe-tsaintsika malagasy rehefa mbola mahazo toerana tsara ao anatin'ny fitondrana ny olona iray dia tsy mahita olazaina ary tsy mahita hotenenina indrindra fa tsy mahita lafiratsy ny fitondrana fa dia misaotra sy midera an'ilay fitondrana eo izy satria mbola mahazo toerana tsara izy ao anatin'ny izay fitondrana izay. Fa raha vantany vao esorina amin'ny toerana na ihany koa tsy mahazo toerana intsony ao anatin'ny fitondrana dia manomboka eo raikitra amin'izay ny fanaratsiana sy ny tariny raikitra amin'izay ilay mahita klema isan-karazany izay ao amin'ny fitondrana io. Fa nahoana nefa ny ianao fony mbola tao amin'ny fitondrana dia tsara taminao ilay fitondrana fa rehefa nesorina ka tsy ho isan'ireo ampikambana ao anatin'ny fitondrana ianao dia iny ara-fa mahita antsangatsy amanorina indray mahakasika an'ilay fitondrana dia lasa manaratsy etseroa ary miteniteny foana ny sasany tena ratsy ilay toe-tsaina ary mendrika hovaina izay toe-tsaina izay fa azo lazaina hoe sakana iray lehibe amin'ny fampandrosoana izany toe-tsaina izany. Mba mahazaka resy ary mba mahazaka rehefa isorina izay fa io toerana ao anatin'ny fitondrana io dia tsy natao toerana hipetrahana mandrakizay izany
androany ianao eo amin'ny fitondrana fa raha mpitsy kosa dia mety ho anjaran'ny rakoto na ihany koa anjaran'ny rabe izay mikambana ao anatin'izay fitondrana izay fa tsy midika hoe rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana ianao dia iny ara-fandehana ratsy na ihany koa nditeniteny foana amin'izay ny amin'ny mahakasika an'izay fitondrana izay mba hoentina isarihana ny saim-bahoaka ao anatin'ny zavatra ratsy sy ny maro hafa dia iterenao fotsiny ny vahoaka hanaiky sy hino an'izay lazainao rehetra izay amin'izay fanaritsinao ny fitondrana izay mijoro zay ny lasa mantsy tsy fanadino raha verenantsika kely ny tantara tamin'ny andro ny heri-jarony mampianina ireny dia maro ny fanaratsiana izay natao azy maro ireo zay resabe mandeha tsiroa indrindra fa nataon'ireo zay mpanohitra ny fitondrana tamin'izany fotoana izany ka nahatonga ny vahoaka tsy nifidy azy ntsony tahory an'izay nefa tadidio fa mba nitondra fampandrosoana ihany ary mba nitondra izay kely vitan'izy ireo ihany ireny fitondrana tamin'ny andro ny HVM ireny fa rehefa tsy teo amin'ny fitondrana intsony izy ireo vao hoe tsara be ny fitondrana tamin'ireny fotoana ireny hoy ny sasany amin'izao fotoana izao ndray dia raikitra inzay ny zavatra efa nahazatra tamin'ireny fotoana ireny ary matetika ny avy ao an-tananarivo ihany no mivoy an'izay fanaratsiana ny fitondrana izay ary manomboka eo dia raikitra amin'izay ny fitaritana ny sainy rehetra mba hankahala ilay fitondrana aza terena hankahala ny fitondrana ny rehetra fa rehefa tsy tianao fotsiny ny fitondrana dia tokony mangina ianao amin'izay fotoana izay amin'izay mantsy mba hialana amin'ilay hoe fanaratsiana etsiroa na ihany koa toetsaina be fialonana sy ny maro hafa raha araky ny reto fanambarana izay nataon'ny Colonel Patrick reto olo zao no resantsika dia fanambarana izay tena feno fanaratsiana ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary ankamoaka izay tsy nampoizin'ny be sy ny maro mo no nataony tao anatin'izany rehetra izany tsy fantatra aloha izay fahamarinany na ihany koa izay mety ho lainga ao anatin'izao fanambarana izay nataony izao fa araky ny zavatra hita sy miparitaka eny tapazotra tsiratsira dia maro ireo fanaratsiana izay mahazo ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao andao aneo irontsika ity fanambarana izay nataon'ny Colonel Patrick ity fanambarana ry vahoaka malagasy namoaka baiko ny eo andapa Colonel Randrenirina Mikael PRRM Kofalidaya Siteny sy ireo conseiller sy ireo complice rehetra namoaka baiko sy namia vola ny adjudant chef Botsambatra sy ny namany sy ny ekipany le garde rapproché mba isambatra ary amon'ny tenako omena vola 50 millions d'ariary rehefa voasambatra 50 millions d'ariary rehefa maty noho izany toy ny teniko apetrako ny fitorina apetrako aminareo vahoaka malagasy raha sanatria maninona ny tenako fantatrareo zay ny marina nangataka proof ianareo misy proof vitsivitsy reto teny ry zalareo hoe miaraka amin'ny rajoelona ny tenako tia ny plainteko voalohany io ADM sy Kofalidaya contenu mitovy ihany natao tany Maurice zany lazaiko anareo fa natao tohatra fiakarana ny tenako manipulena asay vao miteny ny ao andapa zalatoriko reo raha nisy sa Andravatomanga asay vao mitenenareo faharoa tady proof koa monareo any posiny daya ihany ny proof manaraka passeport diplomatique ahoana no fomba azony Kofalidaya passeport diplomatique manaraka zany proof impiriny teny taminao monsieur le PRRM on est infiltré manodidina anao ny mpamadika anao ary nalahelo anao impiry zay signé de camp ton bronao teny taminao tenenanao raha misy azo nampinanao monsieur le PRRM on est infiltré eto dia manararoatra mametraka fitarenana aminareo mirahalahy Andriamato général ministre ny fiarovana Andriamato général chef d'état major mametraka fitarenana mitarena aminareo ary efa nitarena aminareo mirahalahy tamin'ny 12 janvier ahoana moa mba jereo kely ao amin'ny section de recherche misy commandant Lanto nanao enquête any fitola manambonahitra fitola taiza mbola nisy an'izany tamin'ny tafika satria fanambina anaritiana conseil spécial mika dia afaka manome baiko ny secret sy ataony enquête tsisy ordre de poursuite tsisy zavatra foronina ary efa ela monsieur le généraux no cibleny zalareo efa depuis tany amin'ny Kapsato fa tsy voany tadavana motif amelesana ana ary any anaty fivorim-pianakaviana même ry général Rakotondra-Barerika no miteny ny écarté ny zalarapa efa ela zany tarena amin'ireo mirahalahy
général Zavatombely, général Piclasy. Jereo zay nketsy ao misy commandant zay section de recherche ao. Ary izy rehefa niteny tamiko tao broke raha ty ozy mongolo rehefa tsy fidona anay fantatra anao tsy manao ninina fa zalahy lehibe reo mihitsy tsy fantatsainay. Noho izany Andriamatoa PRRM maame ultime atao manao mbola apetrako any ny raha tsy manodidina anao mpanao ny perquisition illégale io ry ministre ny fitsarana ry fanambinana aritiana Kofali Daya ry siteny Andriamatoa siteny ianao mitady prova ohatr'izay koa natondra vatomanga na lazaina fa adala manko za tamin'ireny dia lazaina hoe tongava mitondra prova fa tonga comme prova mijereva ianao fitaratra dia ohatra ilay gazety misy ny sarinao sy Kofali Daya ny ana anaty jet iny fa mbola ho avy ny prova ary vahoaka malagasy ho bataiko makao amin'ny 13 mai le gonigony mbola tsy aty amiko ary za dia miteny an'lary za boty sambatra za manany élément za sao dia tratra mipatsaraitsy mivava petra tsara na mibaboka any amin'ny tribonaly ela sotra mandangia sotra mpanao perquisition dia eto koa ry vahoaka malagasy misy hoe adjudant Richardson nalefa tany Dubai plusieurs semaines atadiavany dération ny ordre de mission nanao inona tany Dubai ny rahan'ny colonel Michael PRRM apetrako ny fitaranana Andriamatoa général ministre ny fiarovam-bahoaka fiarovam-pirenena Andriamatoa général chef d'état major mba raisiko ny andraikitrareo. Izay no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany anjarany tsirairay no mandinika izay mety sy tsy mety aminy ao anatin'izay fanambarana izay natao zay azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia am'rahasoa.